Mampifaliana lehibe no ara-banainao androany a. Mpandresitsika sady zany ve? Le tompony voninahitra efa nitsangana tamin'ny voninahitra lehibe Jesosy. Raha jerentsika ny tantara tamin'ny andron'ny zanak'Israely a, dia izao hoe nivoaka tamin'ny voninahitra ny zanak'Israely niala tao amin'ny tany Egypta. Nomen'ny Egyptiana voninahitra izy tamin'ny alalan'ny fanaka sarobidy maro. Dia tamin'ny testamenta vaovao a, dia izao hoe Jesosy Kristy ilay zanak'Andriamanitra mihitsiny. Izy ilay Pasika, voavony Kristy Pasika ho antsika. Maty izy a, resy no fasana sy ny fahafatesana. Tsy naharesy azy ny fahafatesana ary tsy laitra ny fahafatesana ho azonina Jesosy a. Nitsangana tamin'ny voninahitra izy. Nitsangana amin'ny voninahitra ihany koa fiainantsika sady zany ve? Halleluja! Ka na ny vavahady ny fiainantsika zany a, tsy haharesy antsika satria tompony voninahitra ny tompony ny Andriamanitra ivavahantsika. Halleluja! Datsika amin'izao fotoana izao hitsitsaka hifaly ny ravintsika androany a, satria ilay tompony voninahitra mihitsy no ivavahantsika sy tompontsika. Andaontsika hitsinjaka, andaontsika hifaly a, fampandresitsika sady zany ve? Da hoaritsika hideran'ny tomba avy hatrany. Yeah.
Jesosy mpanjaka ny voninahitra dia izao hoe nomeny voninahitra izay rehetra azy ny zanany zany mpandova azy dia izao mpandova ny voninahitra ihany koa ka ndao tsika mbola idera ilasintsika hoe amin'ny maraina izao ideranao amin'ny hariva mbola iderako anao ny androko rehetra ho voninahitra tsy asiko fetra ny fiderananao.
dia am'fifaliana lehibe indray no iarabako atsika tsiraray avy izay manaraka izao fandaharana irana amin'ny fiangonana RHEFI Androndrakely izao, ary manonona ny fiadanan'Andriamanitra ho atsika tsiraray avy any atokantrano any ny tena koa amin'izao maraina izao. Ho anao ankoa izay tojo ao anatina tsy fahasalamana dia manonona ny fanasitranana lehibe amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izay mba ho raisy ny tenanao amin'izao fotoana izao ka hitsahatra ary ho ritra tanteraka ny ireo loharanon'aretina sy fanahitainana izay manjoanao. Faharoa manarakaraka izay ihany koa dia izao, manasa antsika tsiraray avy ny tenako, na iza ianao, na androany mihitsy ary ianao, fa ho sambany hoe nahita izao fandaharana iarahana aminay izao, dia ampahireziko mba hanaraka hatramin'ny farany ity afatra ity, satria misy tenin'Andriamanitra izay iarahantsika mandray fampahirezana, ary misy ihany koa ny vavaka izay ho ataonay mba handraisanao laherin'Andriamanitra mba hiasa mahery vaika eo amin'ny fiainanao ka hamonjy anao ao anatin'izao vanim-potoana izao. Ka mialohan'izany rehetra izany nefa dia andehantsika hiaraka hivavaka hisaotra an'Andriamanitra ary hametraka ity fotoana ity eo am-pelantanan'Andriamanitra, eo ambany fanapahany fanahy masina mba hitondra fiantraikany goavana ho an'ny fiainantsika tsiraray avy. Hivavaka ary sika tompo. Ry Tompo Andriamanitra raiko tsara indrindra izay ny an-danitro, misaotranao amin'ny anaran'i Jesosy Tompo izahay, nankasitraka sy manome voninahitra anao ary mideranao ihany koa. Misaotra ry Andriamanitra fa notahinao zahay ka nomenao ity fotoana ity, natratra izao maraina vaovao izao, ary mbola afaka hifampahery amin'ny alala ny teninao, afaka hifampivavaka ihany koa zahay ary inonay fa hiasa mahery ianao ao anatin'izany vavaka izany ka dia hitasy nisoa ny olonao. Amin'ny anaran'i Jesosy anapaka sy anjaka ao anatin'ity fotoana ity eny ilay herin'Andriamanitra mahagaga izay mahefa ny zavatra rehetra. Anao ny tera sy ny aja ny voninahitra mandrakizay, Andriamanitra ray zanaka fanahy masino, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Eny ary Tompo, andeha isika tonga dia hamaky ny tenin'Andriamanitra avy hatrany, satria ny tenin'Andriamanitra dia ambara amin'ny Baiboly aina ho an'ny mahazo azy ary fahasalamana ho an'ny nofo rehetra. Ny tenin'Andriamanitra ihany koa dia loharanon'ny famoronana, loharanon'ny zavatra rehetra. Ny tenin'Andriamanitra no hariana zao rehetrarehetra zao ozy voalaza ny soratra masina, izany indrindrany dia miantso anao ahako tena andray ary ihany koa azo hery ao anatin'izao tenin'Andriamanitra izao. Ny lohahevitra andeha ianarantsika amin'ity maraina ity izay namanginy Tompo ahy dia hoe ny sarobidy ny fanafahana tao amin'i Kristy Jesosy, na hoe ny mazava-dehibe ny fanafahana izay efa nataon'Andriamanitra ho raisiny izay mino azy ao amin'i Kristy Jesosy. Ka ovakitsika ny tenin'Andriamanitra ao amin'ny Exodosy 3 dia eo amin'ny 7 ka hatramin'ny 10. Zao no vaky le tenin'Andriamanitra amin'ny anaran'i Jesosy. Ary io Jehova, efa hitako tokoa fa aorian'ny oloko izay any Egypta, efa reko ny fitaraina noho ny ataony mpampiasa azy. Eny, fantatry ny alahelony, dia efa nidina izao hamonjy azy amin'ny tany any Egyptianina, ka hitondra azy hiakatra hiala amin'izany tany izany ho any amin'ny tany sosy malalaka, dia any amin'izay tany tondra-dronono sy tantely, any amin'ny tany Kananita sy ny Etita sy ny Amorita sy ny Perizita sy ny Vita ary ny Jebosita. Ary ankehitriny indro ny fitarainany zanak'Israely dia fambia aty amiko, sady efa hita koa ny fahoriana izay ampahorian'ny Egyptianina azy. Koa avy ankehitriny ianao irahako ho any amin'ny Farao hitondra ny zanak'Israely oloko hivoaka avy any Egypta. Jaona 9:9. Jaona 9:9. Amin'ny anaran'i Jesosy Tompo no amakina ny tenin'Andriamanitra. Koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Koa raha ny zanaka no afaka anareo dia ho afaka tokoa ianareo. Araka izany lohahevitra izay andeha
voaboasantsika ao anatina minisa vitra zany ry havana dia zao. Anisan'ny planin'Andriamanitra lehibe na hoe anisan'ny programan'Andriamanitra ihany koa akoatra ny famonjena ny fanahintsika zay nanirana an' Jesosy Tompo hidina tety ambonin'ny tany dia mila fantatsika amin'ity maraina ity dia zao. Tena vonina tanteraka Andriamanitra ary tena resy lahatra tokoa izy fa mila fanafahana reo zanak'olombelona zay miaina ety amboniny ity tany ity. Marina tokoa fa nanotany olona tany aloha niaina tamin'ny fahotana tsika zanak'olombelona ary ny tenin'Andriamanitra moa dia manamafy izany mihitsiny hoe tsy misy olombelona ety ambonin'ny tany zay milaza fa nanao tsara ka tsy nanota. Izany hoe ny akamaroan'ny olombelona na hoe ny zanak'olombelona mihitsiny dia niaina ary ihany koa voafaritra tao anatiny atao hoe fahotana. Vokatra zany fahotana ny aina ny zanak'olombelona izany dia ity ny fiatraikany tena ratsy indrindra dia hoe lasa tafasaraka tamin'ilay Andriamanitra mpahary azy ny zanak'olombelona. Tonga lavitra le Andriamanitra namorona ny fiainana ny zanak'olombelona ary manoloana zay fisarahana tamin'Andriamanitra, manoloana zany hoe fiainana lavitra n'Andriamanitra izany dia natsapa fahoriana ary natsapa fijaliana tanteraka ny olombelona tety ambonin'ny tany. Ary faharoa, tsy natsapa fahoriana sy fijaliana fotsiny ny olombelona ny aina tety ambonin'ny tany fa lasa nanapaka sy nanjakazaka ary nanao zay tany mifony tema amin'ny fiainan'ny olombelona ny fanaratsy na ny devoly. Misy fiteny zay manao hoe rehefa tsy eo tokoa nge raha ohatra ka hoe rehefa tsy eo tokoa ny ampiambina dia manjakazaka manao zay tiany ataony ny fahavalo. Hoe rehefa tsy teo anatrehan'Andriamanitra tokoa ny olombelona, rehefa tafasaraka tamin'Andriamanitra ny fiainana olombelona dia nanjakazaka nanao zay tiany atao mihitsiny Satana tamin'izany vanim-potoana izany. Ary mandrakankehitriny dia mbola manatanteraka sy manao zay ny asa ratr'izany Satana eo amin'ny fiainan'ny olombelona sy ny fiainan'Andriamanitra. Zao nefa no izy ry havana vaovao mafaly no entiko amintsika amin'ity maraina ity. Marina fananotany olombelona ny aina tao anaty fahotana zanak'olombelona ary nitondra reo fiatraika zay nambarako teo aloha reo izany fahotana ny ainan'ny olombelona izany. Kanefa dia nanana programa lehibe Andriamanitra, naneho fitiavana lehibe ho antsika zanak'olombelona Andriamanitra dia naniraka an' Jesosy Kristy lay zanan'lay tokana tao an-danitra tonga olombelona tafinosora nandendeha tao tamin'ity tany ity mba hatao inona, mba ovonona ho alatsaka ny rany. Satria zao voalazany tenin'Andriamanitra hoe raha tsy nisy lay raha latsaka dia tsy nisy ny famelan-keloka ozy ny boky lehibe toko 7:22. Nalatsaka ny rany Jesosy mba hitondra famelan-keloka ho antsika zanak'olombelona ary mazava ho azy fa rehefa voavela ny eloko ny olona dia manomboka mitafaverina amin'Andriamanitra indray ny olona voavonjy ny fanahany ny dikan'izay. Nitondra famonjena sy fanavotana ho an'ny fanahin'ny olona zay mino azy ity famonjena tamin'ny alalan'ny rany Jesosy Kristy ity ry havana. Faharoa, tsy hoe hitondra famonjena na fanavotana ho an'ny fanahintsika zanak'olombelona ihany akoriny no nanirahan'Andriamanitra ray an' Jesosy Kristy ho tonga tety ambonin'ny tany, fa Andriamanitra dia nanana planina goavana, nanana tena hoe programa matipaika ihany koa mba hitondra fanafahana ho antsika zanak'olombelona ao anatin'ilay famatorana sy ny fanagezana ataon'ny fanaratsy. Zao mantsy no izy raha ohatra ka hoe ny fanahin'ny olona fotsiny ny voavonjy afaka teo am-pelantanan'ny Satana dia izy fiainana mandringa ihany eo amin'ny fiainan'ilay olombelona. Manana fanahy voavonjy izy fa saingy izao amin'ny akapobeny dia tsy ho hita taratra iany amin'ny fiainany mihitsy le hoe Jesosy tonga teo amin'ny olona mba hitondra fiainana tsara ary hitondra fiainana be dehibe. Maro amin'ireo olombelona tonga tety ambonin'ny tany tokoa ry havana mino ny asa famonjena, mino ny asa fanavotana vitan'i Jesosy, nandray an' Jesosy ho tompo sy mpamonjy ny fiainany manokana izy ary mitondra anarana hoe tena zanak'Andriamanitra. Tena efa nateraka indray mihitsy izy kanefa ny zavatra trikatra sy hita ty izao tsy vitsany ireny olon'ireny no miaina sy mbola voafaritra
ao anatin'ny fanagetsany fahavalo dia tsy izy zany fa ny fanaratsy tsy hoe lasa zanak'Andriamanitra izy akoriny dia tonga dia nisy fanafahana fa raha ny planin'Andriamanitra tokoa mantsy riavana dia izao tsy hitondra fiainana hoe mandeha ila Andriamanitra fa ozy ny teny jaona hoe Andriamanitra dia izao arakaraky ny anambinana ny fanahiny olona no anambinana antsika amin'ny zavatra rehetra kanefa ny fanontaniana mipetraka dia ity fa maninona ary iaho maro reo olona hitatsika maro mety anisan'izany ianao zay mahita ankehitriny io hoe efa kristianina efa olon'Andriamanitra nefa dia izao ohatra ny tsy tsapanao loatra hoe tena mba tena hita taratra ny fiainanao na hoe Jesosy nitondra fiainana be dia be Jesosy nitondra fiadanana Jesosy nitondra fiainana tsara fa dia fiainana mangidy fiainana mijary milomano anaty fahoriana mandavataona no fiainana iainanao ankehitriny mety manontany angambany ianao ka mety miteny hoe zao ve zany atao hoe mivavaka mety manontany teny koa inona ny antony zao zavatra izao andraindray misy fanontaniana sarotra aminao na dia ny mamaly azy tonga ao anatinao ao satria nahoana tsy hitanao marina hoe ahoana izy ty misy olona na moa dia mionona fotsiny hoe tsy maninona rehefa any an-danitra any dia any mifaly rehefa vongonjy ny fanahiko dia izay angamba ny tena zava-dehibe riava malalo zao ny teneniko aminareo tsy sitrako izy Andriamanitra ny mampahory na mampalahelo ny zanak'olombelona averiko tsara tsy sitrako izy Andriamanitra ny mampahory na mampalahelo ny fiainan'ny olombelona izay indrindra no antony natonga an'Andriamanitra nanapa-kevitra hoe tsy hamonjy ny fanahiny olona fotsiny no programan'Andriamanitra na ny ranan' Jesosy fa nafaka andre olona voageja ao anatina fahoriana voageja ao anatina fijaliana voageja ao anatin'ny aretina voagejana fahantrana sy fampahoriana maro samihafa zavy tenin'Andriamanitra avakitsika ao amin'ny Exodosy 7 nanomboka 17 ka hatramin'ny 20 tamin'ity tantara ity zao dia nahitantsika hoe olon'Andriamanitra vahoakan'Andriamanitra firenena natokan'Andriamanitra mihitsy araka voasoratra hoe hitako izy Andriamanitra ny fahorian'ny oloko reko ny fitarainany ary efa mbitonga ty anatrehako mihitsy miantsoantson'izy ireo ozy olon'Andriamanitra ny fiteniny vahoakako ny fiteniny firenen'Andriamanitra izy ireo fa zavatra nagaga dia hoe efa tonga saina venao na hoe nandinika izany famarinana izany tokoa hoe Andriamanitra mahita ny fahorian'ny olona Andriamanitra mandray ny antsoantson'ny olona isan'andro mandray le fitaraina n'le vahoakany fa le vahoaka hitany mitaraina le vahoaka hitany malahelo io miaina eto amboniny tany fa tsy hita taratra loatra le hoe mavahoaka an'Andriamanitra azy maolona ao anaty fiadanana azy olon'Andriamanitra izy vahoakan'Andriamanitra izy ary fiangonan'Andriamanitra izy fa hitan'Andriamanitra mijaly ao anaty alahelo ao anaty fahoriana dia izay natonga anazy nanana planina nanana programa lehibe hoe tsy maintsy afahako ny oloko tsy maintsy vonjeko ny vahoakako tsy maintsy esoriko afahako ampiaratanan'ny Farao sy ny Egyptianina ny vahoakako ratsy zany tsy ho hita taratra eo ny fiainany le fiainana fiadanana le fiainana fifaliana le vokatra hoe rehefa zanak'Andriamanitra dia tokony hanana izay fiainana misy fahasoavana izay niantso an'i Mosesy izy avia ty ianao irahako izy anafaka ny oloko ao amin'ny tany Egypta anafaka ny oloko eo ampilatanan'ny Farao anafaka ny oloko eo ambany fanagetsana avia ty ianao irahako ny programan'Andriamanitra tezany dia fanafahana ho an'ny vahoakany fanafahana ho an'ny olona ary nampananten'Andriamanitra hoe rehefa afaka eo ampelantanan'ny Farao ny olona rehefa afaka eo ampelantanany Egyptianina ny olona dia hoentiko any ame tany misosy malalaka hoentiko any ame tany tondratro no sy tantely izany hoe nampananten'Andriamanitra fa misy fiainana tsara lavitra misy fiainana mafinatra misy fiainana tena ny fanohatra amin'le fiainana ny ainana tao amin'ny tany Egypta mihitsy no maniko ho an'ny zanak'Israely kanefa ho iaho tsy ho hita ary tsy afaka iaina amin'izany mihitsy reto vahoakan'Andriamanitra ireto raha tsy afaka teo ampelantanan'ny Farao anao averiko tsara tsy afaka iaina tsy afaka ahita izay fa vahoman'Andriamanitra ho azy mihitsy ny aloha ireto vahoakan'Andriamanitra ireto raha tsy efa afaka
teo ampelatanany farao alo. Zay no natonga an'Andriamanitra ny teny hoe ny mission voalohany de mila vototra aloha, mila esorina eo ampelatanany farao aloha ny zanak'Israely, lay fiangonako, zay vo afaka iainao am'le tany sosy malalaka, zay vo afaka iainao am'le tany Kanana izany. Ry mpiaino avanao, nanomboka tamin'ny fotoana mbola tsy tety ambon'ny tany isika, de nisy drafi-pamonjena lehibe no vitan'Andriamanitra, nataon'Andriamanitra atao amin'i Kristy Jesosy. Jaona 7:20 de mbola nanamafy amin'ny 7:7 Jesosy manao hoe rehefa teo amin'ny azo fijaliana izy, rehefa nikapohana izy, potipotika ny nofony, nalatsaka ny rano, avokatry le raha be dehibe niala tao amin'ny vatany, de tsy nazaka izany ny ainy fa ny farana tanteraka hoe tapitra mihitsy ny ainy. Rehefa lohany natapitra ny ainy nefany, de zao voalazany Jaona 7:7 de nanolotra ny fanahiny izy, ary nanolotra ny ainy teo tanàn'Andriamanitra ray izy, de niteny hoe vita. Vita ny famonjena ny fanahintsika, vita le mission lehibe nanondran'Andriamanitra ray azy, fa vita ny ko le mission lehibe mba hitondra fanafahana ao atsika eo ampelatanan'ireo fahavalo izay manageja atsika. Hoy le tenin'Andriamanitra, Jaona 9:9 9:30 azafady, raha zanaka no afaka anareo ho afaka tokoa ianareo. Rehefa i Jesosy tompo nitondra fanafahana, de natao afaka tokoa tsika ry mpiaino avana. Ny izany, aza mionona fotsiny ianao androany hoe efa voavonjy ny fanahiko, tsara be zany, ary mafinatra izany, satria tsy eto amin'ity tany ity tokoa natao fiainatsika mandrakizay, fa ny ainatsika eto, ny nandefasan'Andriamanitra atsika eto, de tsy hoe eto tsika ionona na hitoetra mandrakizay, fa mandalo ny fiainana eto ambonin'ny tany, fa natao nisy ny fivavahana mba atao inona, mba anomanatsika ny fiainana mandrakizay. Natao nisy ny fivavahana mba anomanatsika le fiainana ny an-danitra. Natao nisy ny fivavahana ihany koa mba iomanatsika iaona amin'i Jesosy ndray andro any. Zay ny tena voalohany ary zava-dehibe indrindra. Kanefany raha nandalo eto isika, tsy natao nandalo eto ambonin'ny tany iaina amin'ny najaly na fahoriana mandavataona. Fandroany te hanokatra ny sainao kely na tenin'Andriamanitra hoe Jesosy tena mpanafaka tompoko. Mpanafaka izy, satria tsy vitran'ireo olona mitondra titra ohatra ny zalak'Israely hoe olon'Andriamanitra, vahoakan'Andriamanitra, firenen'Andriamanitra, fa miaino anatina jaly na fahoriana mandavataona noho ninona, noho ny famatorana ataon'ny fanaratsy na ny devoly. Androany ary zany de ity ny lesona fahatelo. Maro amin'ny karazany reo fanaratsy fa tsy anankiray akory. So mihitsy ny voalazany Apokalipsy 2:12 any amin'ny 9:12. Apokalipsy 2:12 eo amin'ny 9:12. Ano izany, mifalily lanitra asianareo izay mona ho aminy, loza ho an'ny tany sy ny ranomasina, fanidina any aminareo ny devoly, sady manana fahatezerana lehibe satria fantany fa kely sisa miandrona. Eto zany ny tenin'Andriamanitra dia mampafantatra atsika, laza amintsika fa tena rehefa resy ny devoly tany an-danitra, rehefa tsisy toerana ho an'izy ireo intsony tany, de raha jery ery amin'ny 9:7 sy ny 9 isika de hoe miaraka tamin'ny enjely reo fanaratsy tamin'izany fotoana, tsy anankiray fa maromaro. Ary zay no mahatonga an'ireo karazana fahoriana maro iainan'ny olona amin'izao fotoana izao, ary sitrapon'Andriamanitra nefany no anafahana antsika amin'izany. Ary hoy aho hoe misy karazana fiainana, fiadanana, fifaliana tsy ho tsapan'ny olona mihitsy raha tsy efa tena hoe mandray le fanafahana izy. Ohatra anankiray ao amin'ny Luka 7:12 andininy 4:12. Eto de misy tantarana vehivavy anankiray zay voalaza amin'ny Baiboly fa no fatoran'ny Satana nandritry ny 12 taona. Ity tantara ity de manamafy fa ity vehivavy ity de voafatona fanaratsy anankiray tao anatina fanahy mafarofy 30 taona azafady. Fanahy mafarofy zay voalazany tenin'Andriamanitra hoe tao anatin'izany fotoana izany de tena nampijaly azy, nampahory azy. Ary teo anatrehan'ireo famatorana, fanagejana anazy an'ity vehivavy ity de tsy afaka niaina tao anatin'ny hoe fiainana mahafinaritra mihitsy izy. Aretina ny andohany, aretina ny etombohany,
aretina ihany ko no matongavany fa saingy izao rehefa tena nizoina kaiky rehefa tena njerevana kay a tsy hoe aretina normalna fotsiny fa araky ny teny Jesosy hoe io fana namatra nyity vehivavy ty a de fana mafaroa 20 taona 20 taona nijaliny 20 taona napahorin'ny fanahy ary ozy ny tenin'Andriamanitra no 5 hoe ity vehivavy zanaky Abraham ity izay efa nafatitra tana 20 taona tsy mendrika ho afahana va zany Jesosy mihitsy de teny hoe ity vehivavy ty nge taranaka i Abraham izy taranaka i Abraham olon'i Abraham fa saingy izao voafato Satana izy de tena nila fanafahana tokoa ka hoy aho hoe ianao matsapa ao anatina jaly fahoriana ankehitriny tsapanao loatra hoe ifampanao taona daholo zay fomba rehetrarehetra ialana tam'izany ve fa tsy nahita fitsarana ianao malona ny karazana famatorana olana ady maro samihafa androany te hitaonantsika fa sitrapon'Andriamanitra mihitsy no anafahananao ao anatin'ny keja sy fijaliana io mety efa nandeha nitady lalana tetsy teroa ianao mety efa nandeha tetsy teroa ianao mba hitady famonjena sy fanafahana fampisaharana manolona ny fahoriana izay metsady amin'ny fiainanao fa androany miantso anao a anda ao am' Jesosy raha mino anao fampamonjy ny fanahintsika Jesosy nitona famonjena ho an'ny fanahintsika Jesosy andao anko ataovy mitoetra tsara ao anatin'ny fonao ao anatin'ny fanahinao fa mino anko anao fa mpanafaka Jesosy Kristy mbola veriko le teniko teny aloha mantsy de ty misy karazana fiainana olana aretina ady fahoriana maro samihafa de ny fanaratsy no ambadika izany ary ratsy voailika mihitsy le fanaratsy ratsy voaroaka io tahaka nyity vehivavy tao amin'lika toko 17 ity hoe ratsy voaroaka le fanaratsy de te foana le vehivavy zay rehefa nanditiny 20 taona ny aina tam'izany 20 taona voakeja zany fa isaorana ny tompo Andriamanitra isaorana lehibe tokoa Jesosy fa rehefa tonga tao am'izany toerana tao am'izany tanàna nisy an'izany vehivavy izany dia nanomboka nandray fanafana ka sitrana afaka tanteraka tamin'le famatorana fanaratsy ity vehivavy ity fa ny tanina mipetraka ary de hoe ahoana no afanao miaina ahoana no afanao migoka izany fanafahana no manin'Andriamanitra atao am' Jesosy zany fanamariana kely aty aloha melohan'ny amaliko zay de izao Jesosy anie tsy miova ny heriny tsy miova ny asa taony ary tsy miova mihitsiny ny zay fanataony tany aloha de mbola vitany ankehitriny satria mampafantatra ny Hebreo 3:9 fa Jesosy Kristy tsy miova maly anio ary mandrakizay tena tsy miova Jesosy raha tsy miova izy de mbola tsy miova ny famonjena tsy miova ny fanavotany fanahiny olona mandraka ankehitriny de mbola misokatra lay varavara-pamonjena ho an'ny olona zay mino an Jesosy de tahaka izany ko mbola tsy miova le fanafahana fa mbola vonona ary mandraka zao any ko de mbola mpanafaka Jesosy fa voalohany indrindra aloha de izao raha tianao mba hiaina andraisan'ny fanafahana izany ianao dia aoko resy lahatra raiso Jesosy androany fa hoy aho hoe sady amonjy ny fanahintsika izy hitona ny fanahintsika ao any amin'ny fiainana mandrakizay afaro hanafaka atsika manolona ny herina fanaratsy na fanamaloto izay mampahory na manakeja ny fiainanao tsy maintsy mino a Jesosy aloha ny olona tsy hoe le titre fotsiny hoe za kristiana na vavaka de ampy fa minoanao an Jesosy raiso izy androany mba ho tompo sy mpamonjy ny fiainanao manokana na izy ianao na izy ianao no mivavaka tsy ny anaram-piangonana no entiko eto androany fa Jesosy Kristy tompo le mato atsika teo amin'ny asitsany za ho Jesosy ny lalana za ny famarinana za ny fiainana Jesosy le lalana mitona makany amin'ny fanafahana Jesosy le lalana mitona makany amin'ny fiainana mandrakizay raiso izy androany mandondona eo amponao izy amin'ny lalana zo afatra izao ekeo izy ry havana raiso izy fa mbola vonona androso ao anatinao izy raha ohatra ka vonona mpandroso azy ianao mbola manaiky itsofoka ho ao anatinao izy raha manokatra ny varavarany fonao ianao mba hidirany sy toerany indray ka hoy aho hoe andaotsika andrainy Jesosy faharoa manarakaraka izay de izao andaotsika hibebaka ifona tanteraka any amin'ny karazana fahotana sy karazana ota maro samihafa zay natao satria epistily Jaune de milaza fa niza nanota de avy amin'ny devoly na tonga an'le olona manota zay manota de avy amin'ny devoly andaotsika hibebaka satria reny karazana fahotana ota nataotsika ireny de nanokatra varavarana teo amin'ny fiainantsika idirany Satana sy anjakany tanteraka
andao ifonany amin'ny fahotana isika ibebaka ny amin'ny fahotana isika ary tena iala tanteraka am'izany mihitsiny mba haninona mba hatonga ny famelan-keliko voaraintsika eo anatrehan'Andriamanitra. Afatelo manarakaraka izay de izao, tsy maintsy toerina sy roahana amin'ny anaran'i Jesosy Kristy ny fanaratsy na ny devoly. Tsy misy fanaratsy mialaala ho azy fotsiny eo amin'ny olona zany, fa nay Jesosy teny ary tonga tety ambonin'ny tany dia nandroaka sy nanilika ny fanaratsy tao anatin'ny olona, izay vao tena nyrefanafahana ireo olona nanaradiana azy. Na ireo fiangonana voalohany ihany koa izay nitarihan'ny Petera sy ny namany ry Paoly apôstôly dia nanafaka olona maro tamin'ny fanakijana sy famatorany fanaratsy na ny devoly. Mandraka ankehitriny de tokony mbola inonao zany taridalana izany hoe mbola afaka mandray fanafahana isika raha toeritsika ailika amin'ny anaran'i Jesosy zany fanamano zany. Olona maro, tena olona maro niona aminay matetika tena hoe mandray fanafahana amin'ny lalan'ny fanoliana sy ny fandroahana ny fanaratsy zay nanakeja sy namatotra ny fiainana. Tsoko vavim-belona kely amintsika zao satria fa mamaraparana fotoana. Fo ray volana teo zay nahitako vehivavy anankiray. Nionanay tamin'ny voalohany de iny ilany iny tsy afaka mihetsika, tsy afaka monina ny tanany fa mivoto ary tsy afaka monina intsony. Ny natonga le izy de hoe satria nisy cancer, nisy fivitosana ny nonony. Rehefa tonga tao am-piangonana izy de niona tamiko mihitsy ary nampiseho ny navoakany mihitsy. Pasteur jerevy reto ozy, tena mijaly tena efa natao daholo ny zavatra rehetra akoatran'ny fanafody famisora zay torotoro'ny olona na torotoro'ny olona de nade tany amin'ny dokotera mihitsy ozy fa io memiombo ary ny tena napatahotra de hoe misy mibotsimbotsina maro ary tena rehefa nataony fizahana de tonga de mivoaka ny valiny fa kansera ny mahazo ale vehivavy. Nisy nefa nanomboka nihitatra any amin'ny tendany ary ny tany iny tsy afaka nitsika. Fa itiny mampahery rehefa satria matetika de zao na ny dokotera na itsika olombelona de samy miresy lahatra sy ohatry tonga de tonga ao an-tsaina hoe raha vao kansera zay de fahafatesana ny miandry. De tao anatin'izany no nanokatra ny saiko Andriamanitra hoe rainy fa nana fahafatesana ary zay niara-niasa tamin'le kansera de diny kansera iala ao anatiny fa vao tamin'ny andro voalohany niona tamin'ny teny eo ihany afaka nietsika sy niakatra tsara ny tanany. Ien'ny tany anatin'ny vatany tany fa niaijanona ny fanaitainana, nitsahatra ny fanaitainana ary reny tao aminy tao hoe nanomboka efa nanomboka afaka mietsika ny tanany. Tena tsanga etsika tsy ho an-tanany nietsika ny tanany. Andro faharoa nomboka tsita nanjavona nomboka ny kilepaka lay fivitosana ary efa nomboka tsy nainitsony. Ary saorana an'Andriamanitra amin'izao fotoana itenenako aminao zao ho an'i Jesosy ny voninahitra. Tsy misy ho an'olona nankely akory ary sitrana tanteraka izay hoe herina kansera tao anatin'ny vehivavy izay ary tena afaka izy no niery le fahefan'i Jesosy Kristy izay ombara amin'ny Baiboly hoe tao amin'i Jesosy no noariana ny zavatra rehetra, tao amin'i Jesosy no noariana ny fanafahana, tao amin'i Jesosy no noariana ny fanasitranana ary tao amin'i Jesosy no noariana ny famonjena. Jesosy no loharano ny zavatra rehetra ary saorana lehibe ny tompo Andriamanitra. Faefatra amaranako azy de ity manasa anao zay fiangonana RHEFI Androndrakely. Tongavy ianao, tongava tsy hoe fiangonana misy anay no tena tsara indrindra fa zay kosa resy lahatra fa tena misy herin'Andriamanitra. Ao Jesosy Kristy ilay mitondra fanafahana, hitondra famonjena. Manasa anao zahay isaky ny Talata sy ny Alakamisy manana fotoam-bavaka lehibe zay antonay hoe fotoam-panafahana. Misy afatra ao tenin'Andriamanitra fampianarana fa misy ihany koa ao ny vavaka fanafahana ho atao an'io rehetra isaky ny andavanandro. Akoatran'izay de misy ny fotoam-bavaka zay eranay manatanteraka amina ho amintsika rehetra zay ho avy isaky ny Alahady amin'ny 9 ora, amin'ny 8, amin'ny 10, amin'ny 12 ary amin'ny 2 ora torakandro. Ireo fotoandreo de ny akamaroany misy vavaka fanafahana akoatra ny fampianarana ny ten'Andriamanitra. Tongava tompo fa mbola tsy miova Jesosy. Raha ifandray aminay moa ianao hoe mila vavaka na te iona aminay manokana de io ny laharataripia ifandraisanay aminao. Andehitsika hiaraka hivavaka amin'izao fotoana izao. Ao anatin'ilay vavaka ataotsika de ity raiso le taridalana teo. Apetroa fonao ny tananao ary afaka mandoalika anao de mandolia. Ary raha misy aretina ny aminao any apetroan'izay fatra marainanao ny tananao fa hivavaka isika. Andriamanitra ray be fitiavana le mahefa zavatra rehetra. Ianao tokoa le Andriamanitra nandefa ny teninao anasitrana ny olonao. Fantatray marina androany fa mpanafaka Jesosy ary mpamonjy ny fanahy koa. Tompo mamindrafo amin'ny olona izay mibebaka nandao ny fahotana hiala amin'ny ratsy fanaony ka mietra eo anatrehanao izy. Jesosy eo na iza androany ao anatin'ny famatorana
ao anatin'ny fanagejano fahavalo dia manindra fo am'izany olona izany ianao tiana reo karazana fanaratsy mpitondra fahoriana mpitondra jaly hahatsy olana indrindra zay mpitondra retina amin'ny anaran'i Jesosy Kristy tompo tiana loharanona retina rehetra mingotatra amin'ny fakana migala ny fatorana rehetrarehetra ataon'ny satana de vaako amin'ny anaran'i Jesosy afahana ny olona ka tsofoko rano sady vovonjo ny fanahiny no afaka ny famatorana izay ataon'ny fanaratsy izy tsofina rano izy amin'ny anaran'i Jesosy hoe ahita ny fiatraikany lehibe nyherin'ny fanafahana tao amin'i Kristy Jesosy izy Jesosy eo nyherinao la herin'ny ranao hitona famonjena ho an'ny fanahiny olona ary lay anaranao magaga hitona fanafahana ho an'ny vahoakanao ankehitriny amin'ny anaran'i Jesosy vahana ny olana rehetra resy ny fanaratsy ary ny aretina de sitranona amin'ny anaran'i Jesosy tsy mivenina intsony tinonona amin'ny anaran'i Jesosy afaka ny olona zay voafatry ny fanaratsy afaka ny famatorana rehetra nataon'ny fanaratsy sitrana ny marary amin'ny anara tsarobidin'i Jesosy Kristy tompo ka sitraka ray zanaka fanay masino sotra ny afatantarany fotoana amen de samotain'Andriamanitra manao veloma tsika tsiraray avy indray ny tenanay mahay reza indrindra tompoko